Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Voalohany indrindra dia tsy adintsika ny saotra any Allah, ilay be fitiavana, ilay be indrafo, ilay be fiantrana, ilay fatra pamela heloka amreo mpanompony. Mbola nanome ahy izao andro izao anaovako an'izao video izao. Ary tsy hojanony koa neho amin'ny iraky ny masina mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tena marina ny mpino Islam dia mianatra mafy ny mikasika ny finoana rehetra. Inshallah androany iresaka kely ny mikasika ny vavaka na hoe as-sola zay hita ao anatin'ny Baiboly masina, tahaka zay voadidy ao agnatin'ny Koran masina ireo boky ny mpino musulman. Ny vavaka ny musulman na hoe mpino Islam dia hita ary mazava tsara ao agnatin'ny Baiboly masina, ndrisy nefa fanahoana ireo mpino kristiana tsy manao an'izany vavaka izany, tahaka zay voasoratra ao agnatin'ny Baiboly. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Ezra zay mpanorandalana, dia nampianatra ny fomba fanaovana sola, ilay vavaka zay ataon'ireo mpino musulman. Ka izany fanaovana vavaka na hoe vavaka sola izany dia hita ao anatin'ny Baiboly zay nampianarin'ny Ezra zay mpanorandalana. Ka mba tiako haneho an'izany eto androany ny mikasika an'izany toko sy andininy mikasika an'izany vavaka na hoe sola, izay vavaka zay ataon'ireo mpino musulman indimy isanandro. Ao anatin'ny Nehemia toko 9:4 dia milaza tsara fa hoe Ezra dia nidera any ilay Zanahary, ny tena ny ilay tompony zao tontolo izao. Ary zany koa dia hita taratsy ao anatin'ny finoana Islam, rehefa mivavaka ireo mpino musulman dia voalohany indrindra ataon'zareo dia midera, izany hoe misaotra n'Andriamanitra hoe alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Zany fidirana ao agnatin'ny vavaka zay hita ao agnatin'ny vavakin'ny ireo mpino musulman. Ka izany koa dia hita ao agnatin'ny Baiboly rehefa Ezra lay mpanorandalana nampianatra an'ireo olona dia nanao fidirana. Avy eo rehefa nanao fidirana izy ireo dia niteny ireo vahoaka zay taoriany ny teny hoe amin amin indro mandeha. Izany koa dia hita ao agnatin'ny fiovana Islam, ny mpino musulman rehefa mivavaka namaka zany suratul Fatiha izany dia rehefa vakina izany dia aoriany zany dia miteny koa ny ireo olona zay ao faran'ilay pitarika hoe amin. Dia rehefa avy eo ao agnatin'izany Nehemia zany toko 9:4 izany dia mbola manazava koa rehefa aoriany zany amin izany dia manandratra tagna ireo olona zay taoriany, zany hoe miteny hoe Allahu akbar, Andriamanitra lay lehibe indrindra, Zanahary lay avo indrindra. Donc zany fampianara agnaty Baiboly izany dia mbola hita koa amreo vavaka ndreo mpino musulman. Zany hoe rehefa mamaky ny suratul Fatiha ireo mpino musulman rehefa mivavaka dia aoriany zany misy sora anankiray, dia rehefa avy eo miteny reo aoriana hoe amin, dia rehefa avy eo manandratra tana zareo miteny hoe Allahu akbar. Rehefa vita zany ao agnatin'ny toko sy andininy hoe voalohany izy ireo midera ny tompony izy ireo, dia avy eo dia miteny hoe amin, dia avy eo manandratra tana dia makany amin'ny ruku, zany hoe izy ireo dia nandokalika. Dia rehefa avy nanandratra tana hoe Allahu akbar dia nandokalika izy ireo, zany hoe manao ruku, zany hoe zany fandokalefana izany koa dia misy ao anatin'ny fivavahana ireo mpino musulman. Izany hoe ireo mpino musulman mamaky sora voalohany, sora faharoa dia manao Allahu akbar dia mandeha makany amin'ny ruku, zany hoe mandeha makany amin'ny fiondrena. Donc izany fiondrena izany dia hita koa agnatin'izany Baiboly izany.
rehefa miala fiondrena ireo mpino kristiana zay ampianarina izy raha eto dia makany amin'ny fiankofana, jereo tsara io toko sy andino io de tena mazava tsara, zany hoe miterany tompony zareo izy reo, dia ny mpanaraka miteny hoe amin, de rehefa aveo izy reo dia manadratany hoe miteny hoe Allahu akbar, dia mihonjika izy reo, rehefa miala mihonjika izy reo dia miankohoka, zany teneny toko sy andino io. Nefa zany fampianarana izany izy no manao azy, ireo jiosy ve manao zany fampianarana izany, ireo hindu ve manao zany fampianarana izany, ireo judaisme ve manao zany fampianarana izany, ireo kristiana ve manao zany fampianarana izany amin'ny fanompoandreo tompony zareo, rehefa mivavaka izy reo de ampiatrandreo ve le zavatra? Non, ny mpino musulman tena mpanaraka ny baiboly, izy reo de mivavaka tahaka zay tenenin'ny baiboly hoe miterany tompony izy reo, zareo mamaky sura fatia, après sura hafa, dia ireo mpanaraka aoriana miteny hoe amin, de rehefa aveo dia mihonjika izy reo manao rokon, de rehefa miala amin'ny rokon reo de makany amin'ny tany miankoka izy reo, zany hoe manao sujud, zany voalaza ao agnatin'ny baiboly, de voalaza ao agnatin'ny baiboly izany dia hita ao agnatin'ny vavakan'ireo mpino musulman. Donc ny tiako teneny eto, ny vavaka zay nataony ireo mpaminany rehetra, ao anatin'izany Abrahama, ao anatin'izany Noa, ao anatin'izany Mosesy, ao anatin'izany Jesosy Kristy ho amin'ny neny fiadanana, dia nanao fivavahana zay nataony mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Ilay vavaka zay nampianarin'ny mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wa salam de hita taratra ao agnatin'ny baiboly mazava tsara, tsy misy ady hevitra. Nefa ny fantanina dia hoe fa nahoana ireo kristiana tsy manao zany fomba fivavahana izany, zay voalaza ao agnatin'ny baiboly, ao agnatin'ny Nehemia toko 7:4, ny milaza tsara vavakandreo musulman. Donc ireo mpino musulmana ny tena manaraka tsaka sy andava ny fampianarany baiboly, ny vavaka zay ataondreo musulmany de mitovy amle vavaka zay hita ao agnatin'ny baiboly, fa ireo vavakandreo kristiana dia tsy mitovy amle vavaka zay nampianariny ireo mpaminany rehetra zay ao agnatin'ny baiboly, zay hitatsika ankehitriny ao agnatin'ny Nehemia toko 7:4 ka isaorany tompo zanahary nanome ay izao fotoana izao, nanatoroako izao toko sy andiny mikasika an'ireo vavakany ireo mpino musulmany. Wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.